mpianaka amin'ny fankaty dia velona rehetrano maty iray fasana. Izay no natsara lazany taolo teo aloha sy nalava fahavelomana azy ireo. Olona maro ireo taraka ankehitriny no manaja io soatoavana malagasy io ka manova teraka ireo afatra napetraka ireo loharano isehoana. Andro asabotsy 4 oktobra 2024 dia notanterahana tetehana andizaina kely fokontany tendro ka omenina Ambatsena ny famolavolana ny taolam-baron'ireo razamben'ny Andohany. Na ilay antsointsika avy teny mahazatra hoe famadihan-drazana. Ka ireo taranaka Rakotondrazsoa zanamino sy Rakoto Arivondra zanadranaivo Pierreto no nanatanteraka izany. Ho fahatsiarovana ny fandalovandreo ray aman-dreny ireo teto tany dia indrisy ny fananganana tsangam-bato vita rarivato natokana ho azy ireo. Ka ny alohan'ilay fotoan-dehibe dia indrisy ny famondrana amin'ny razana ny datan'ny 3 oktobra 2020 no nanatanterahana izany. Ny ampitsiny eo izany hoe ny datin'ny 4 oktobra 2024 dia tonga ilay andro malaza, vory ny fianakaviana ary maro ny olona nasaina hiara ikorana tanteraka ny famadihan-drazana ity. Natomboka tamin'ny fihinanana vary be menaka, nafanain'ireo mpanao zava-maneno nafarana manokana izay tena manana ny talentany tokoa. Dia aloha isika hiamoka ny hetsika eny an-toerana.
no ny folaka ny ary de nakeny amin'ny fasana toerana nataterahana lanonana ny rehetra di re zao dodorebika re zao ny masoandro mody no nampalahelo teto satria de samina neo ny hafalininy ny rehetra ny toy izao no any ahona fa iraitsy mivaky ny fianakaviana ary anambarana mpabe maso ny fifankatiavana mafiorina ny sion'ny samym-piavana.
hariva andro nasitrika ny razana ny ravany lalaona ka dia hita ho malay misaraka ny mpianakavy dia mifampitsodrano mba ho samotratra ny taona ho avy ny tsingeringerinay indray.